Riavana malala fifaliana trano iombonantsika amin'ny fampovavana maraina toy izao ary indrindra ankasitrahantsika ny tompo no ny fahafanana makivaky ny volana aprily ka tonga amin'ity andro fahatelopolon'ny volana ity. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ny salamo fahatelo amby zato riavana andininy voalohany hatramin'ny fahafito no iarahantsika mamaky ho teny fiantsoana. Salamo fahatelo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahafito aoka hitsangantsika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny eloko ao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra ny Mosesy ny lalaka-lehany izy, ny zanak'Israely nampahafantary ny asany. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Amin'ny fosiny saina ary ny fanasy ny herinay rehetra, no entinay midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Tsaroanay tokoa ny fahasoavana tsy sain'ny vavatononona, narotsaka ao teo amin'ny fiainana isan'andro. Namela ny elokay ianao, na nasitrana ny aretinay ianao, na hatanteraka ny teninao ho amin'ny fiainana andavanandro ianao. Eny mbola miazona ny fofonainay, nanavitra ny ainay tsy hidina ny andavaka. Famindram-po mahatoky no hitariana ho anay isan'andro mandrakariva. Tompo, misaotra ny amin'ny nitondrana ho anay ho tafoana aminao aty an-tranonao amin'ity maraina ity. Ary enkane ny fanahy masina hitarika ny fiangonanao mba hahazahoany mahatakatra indray ny sitraponao ho fiainany, ny sitraponao ho zaraina amin'ny hafa. Naizanaiza koa misy olona mivory amin'ny anaranao toana izao, dia aoka ho ao afovoany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Romanina toko fahena andininy fahavalo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Romanina toko fahena manomboka amin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesany. Fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, anaranareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota, ho fiadin'ny tsy fahamarinana, fa hatoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra, toy ny efa maty, nefa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany ny fahasoavana. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manoloana antsika riavana ampahany amin'ny soratry Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma, izay nalaza tamin'ny finoana manerana ny tany. Ampahany amin'ny soratry Paoly milaza sy mampianatra fotom-pinoana. Ary raha vakitsika izany dia manambara indrindra ny fiainan'ireo efa vita batisa, efa voatomboka ho isan'ny vahoaka n'Andriamanitra. Manahoana ny fiainan'izy ireny? Raha ny soramandry dia manao hoe
ny fahafahana mino any Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy. Satria fotom-pinoana no mampianarana dia mety ho sarotra amin'ny olona tsotra izao ny mandray ny hevitra izany soratra masina momba ny fotom-pinoana izany. Tantara samihafa ry havana no entina hanazavana amintsika ny hevitra izao anjara mofinainantsika izao. Ny voalohany ho fitariana, ny lohahevitra dia ataontsika hoe tsy maty ianao fa velona ao amin'ny Kristy. Tamin'ny taona 570 raha nisy ny ady lehibe dia nisy tovolahy anankiray Japoney izay nalaza fa maty tany anady. Ary rehefa reny fahafatesany dia nisaona azy ny fianakaviany. Fa 20 taona taty aoriana dia fantatra fa niverina teny amin'ny fiarahamonina izy, tsy hoe nitsangana tamin'ny maty fa haidiso ny vaovao reny ny fianakaviana. Niverina izy saingy tsy hita teny amin'ny fiarahamonina isan'andro ndray ny elatra fotsiny fa nijanona tany anaty ala izy. Ny antony dia satria verisaina izy fa nieritreritra hoe mbola tany miady ny tany 20 taona taty aoriana. Verisaina izy ka niaina tao anatin'ny tahotra sy ny ororo, mbola ny tahotra sy ny ororo ny ady ihany no ny ainany na dia efa nitsahatra azy zany ady zany. Izany ny tantaran'ity olona anankiray. Ary ny fianakaviany dia niezaka nandresy lahatra azy hoe voalohany tsy maty ianao fa velona, ary ny faharoa efa tapitra ny ady, aza matahotra intsony, andao miverena amin'ny tena fiainana. Tsy maty ianao fa velona, efa tapitra ny ady, tsy misy tokony hatahoranao intsony, ndeha hiverina amin'ny tena fiainana. Dia toy izany koa no manjoantsika kristianina ry havana. Indraindray na dia efa maty ny amin'ny ota aza isika, velona ao amin'ny Kristy, dia mieritreritra fa mbola anatin'ny ady sarotra ihany, matahotra fahotana isika, miororo manoloana ny fakapanahy isika, ary tsy zarizary ny fiainantsika. Miafina isika, tsy mba mijoro ny fahaveloman'i Kristy isika, tsy mba mijoro manambara ny fandresen'i Kristy isika. Mbola kanosa ihany isika, mbola be fanahiana ihany isika, ary indrisy indraindray aza dia mbola resy manoloana ny fakapanahy. Tsy maty isika fa efa velona ao amin'ny Kristy, efa tapitra ny ady amin'ny fahotana. Kristy no nandresy izany teo amin'ny hazo fijaliana ary naneho ny heriny tamin'ny itsanganany tamin'ny maty. Velona ny tompo. Ny voalohany ny 9 dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Miara-maty tamin'ny Kristy ary miara-belona amin'ny Kristy. Ny azo anazavana an'izany koa dia ny hoe voalohany aloha tsy hoe maty ara-batana io ka hiteny ianao hoe aiza izay maty eo, fa ilay fiombonana fahafatesana tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Isika no tokony ho faty fa Jesosy no nanaiky homboana teo amin'ny hazo fijaliana isolo vonantsika. Dia manaiky izany fahafatesan'ny tompo isolo vonantsika izany isika raha tononana hoe miara-maty amin'ny Kristy. Manaiky fa Jesosy no maty noho ny fahotantsika. Dia ahoana ary? Misy olona nogadraina no ny heloka lehibe vitany. Fa nisy anankiray nilaza hoe alao izany no isolo azy, dia avoay izy. Eny ary vita tsara ny fifanarahana. Dia nogadraina ilay nanolo tena isolo, fa izao mijanona tany ihany ilay nisoloana. Efa afaka aza ilay nanolo tena isolo, tapitra ny sazy nanoloany an'ilay olona tokony higadra, fa izao mbola nijanona tany am-pigadrana ihany ilay nisoloana.
dia toy izany koa isika ry havana efa velona ny tompo fa isika mbola mijanona any amin'ny fahafatesana efa nanafaka antsika ny tompo fa isika mbola mamatotra ny tenantsika amin'ny ota sy ny fahafatesana teraka izany dia tsarovy mihitsy ampatsahivon'izao soratra masin'izao fa efa maty isika miara-maty amin'ny Kristy ary miara-belona amin'ny Kristy dia tsy hafahafa ve zany hoe Kristy azy efa velona ilay nanolotra ny tenany fahateo amin'ny azo fijaliana isolo eloko anao dia ianao mbola hifantsika lava amin'ny fahotana ihany miara-maty amin'ny Kristy isika ary miara-belona aminy koa efa velona ny tompo ianao koa tsy maty noho ny fahotana intsony tsy manan-kery intsony ny ota ny fahasivy sy ny fahafolo dia mampianatra indrindra ny amin'izany hoy ny tompo ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana fa ny amin'ny hafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy tsy manan-kery intsony ny ota rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy ny finoantsika dia ny hoe tsy manan-kery intsony zany fahotana zany tika ho antsika zany fa tsy manjaka amintsika intsony ny ota milaza zany fa isika ny tokony hanjaka eo amboniny ka hanapahefana amin'ny ota fa tsy ho resy ny ota intsony isika amin'ny herin'ny fanavaozan'i Kristy ry havana dia tokony ho tsaroantsika tokoa fa ny ambany faladiantsika zany atao hoe ota zany hoe fahotana zany hoe fakapanahy tena voafehantsika tsara zany izay ny vokatry ny fahaveloman'i Kristy ny fandresen'ny ny fahafatesana ny olona miara-maty amin'ny Kristy ary miara-belona amin'ny Kristy dia olona mahafehy tsara ny fakapanahy fa tsy fehezan'ny fakapanahy mahafehy tsara ny ota fa tsy ambany fahefan'ny ota tsy zay tiany ampanaovina intsony no ataontsika fa zay tokony ataontsika indray no saintsaintsika malona ny fakapanahy dia anontany foana isika anontany mandrakariva isika manao hoe inona ny tokony ataoko manoloana ity fakapanahy ity fa tsy hoe manoloana ny fakapanahy dia hoe eny ary faresy zany ry havana mambaran'ity andininy fahasivy sy fahafolo ity tsy manan-kery amintsika intsony ny ota satria efa velona ny tompo ary miara-belona aminy isika fa ny zavatra fahatelo izay mbola azo lazaina atao anatin'izao anjara mofinain'izao dia ny hoe ny fitaomana hoe aoka ho velona amin'Andriamanitra isika ny anjininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay rahanareo amin'ny baiboly eo ambany masonareo dia milaza ny fahavelomana ao amin'Andriamanitra fiainana miverina amin'ny tena izy fiainana miverina amin'ny tena fiainana olona tonga tompona andraikitra amin'ny tenany ataovy efa maty amin'ny ota ianareo fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy tsy hoe zavatra eritreretina fotsiny hoe zany efa maty ny amin'ny ota fa velona amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy tsy eritreritra zany fa tena fanapahan-kevitra amin'ny fotoana anankiray dia mila manapa-kevitra isika mahatsiaro tena hoe efa maty ny amin'ny ota ary ny fahavelomako sisa dia ny fahamarinana iarahana amin'ny Kristy efa maty ny amin'ny ota fa ny fahavelomako sisa dia fahavelomana ao amin'Andriamanitra tahaka nyity tovolahy anankiray izay niankin-doha tamin'ny zava-mahadomelina ary efa notohanany fiangonana tamin'ny fitaizam-panahy sy ny fampahirezana samihafa izy dia tonga tafarina tsy niankin-doha ary afaka tanteraka ny fanoloran-tena ny vokatra izany dia niampianatra sy hanampy ireo olona trapavoazana toa azy tany aloha izany no hiantsonantsika eto amin'ity andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ity rehefa maty ny amin'ny ota isika dia mitsangana kosa ho tompona andraikitra amin'ny tenanao
ho tompona ndraikitra amin'ny hafa ka hitaona azy ireny ho velona ao amin'ny Kristy, verina amin'ilay tena fiainana mahatompona ndraikitra eo amin'ny tenany sy eo amin'ny fiarahamonina. Ary ny farandriavana izay andalana mety mahazatra antsika ny amin'ny andininy 4:10. Fa ny ota tsy hanan-kely aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany ny fahasoavana. Izany dia tena fiainana kristianina. Ny olona tsy ambany vahoan'ny fahotana intsony dia tsy miaina ao anatin'ny tahotra, tsy tratry ny faneriterena, fa manompo an'Andriamanitra amin'ny fahafahana, amin'ny fitiavana, amin'ny fahavononana sy ny fifaliana. Tsy tratry ny faneriterena, vonona hanompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana sy amin'ny fifaliana. Efa olon'afaka isika, tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana. Tena mandeha ho azy amintsika ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Azo alaina sary an-tsaina ny hoe ity nisy olona izay andevy tao amin'ny tokantrano anankiray. Isaky ny amin'ny 9 maraina izy dia tsy maintsy mamafa tokotany. Fa rehefa novotsorana tsy ho andevontsony izy, dia tsy hoe isaky ny amin'ny 9 maraina dia ndeha hiverina ihany any amin'ilay tompony taloha ka hamafa tokotany. Manana safidy izy na mba hamangy kely dia aloha fa vako ihany aloha ny tokotaninareo, fa manana safidy izy tena tsy hiverina intsony. Ary ity safidy faharoa ity no tokony ho an-tsain'ny kristianina miaina amin'ny fahasoavana. Efa navotsitra, efa nafahana teo ambany vahoan'ny fahotana isika, tsy miverina amin'izany intsony. Tsy tratry ny tsy maintsy hamafa tokotany intsony tahaka ilay andevy tao amin'ny tokantranon'ny tompony, fa olona efa afaka mikarakara ny tenany, olona efa afaka manana safidy ny amin'izay hitondrany ny fiainany. Tsy tereniny Satana andainga intsony isika isaky ny fotoana anankiray mety nanaovana an'izany, fa afaka tsy mandainga intsony mihitsy. Ka na mipaika ary ny ora eto ilay fotoana ohatrany tsy maintsy andaingako dia tsy manao intsony ianao. Izany ilay hoe ambanin'ny fahasoavana, ary tanterahantsika amin'ny fifaliana, amin'ny fahavononana ry havana, ny sitrapon'Andriamanitra. Miainga eto isika aza manao adaladala ka mbola hanao ihany tahaka ny andevy hiverina any amin'ny tompony. Tsia, zara aza nafahan'ny tompo tamin'ny fahotana isika. Manomehery antsika ahatohitra ny ota ny fahasoavana, mahatonga antsika ampisy lanja vaovao eo amin'ny fiainantsika ny fahasoavana. Amin'ity anio ity ry havana dia tsarovy fa efa maty isika ary miarabelona amin'ny Kristy. Aoka ho tahaka n'ilay nalaza ho faty kanefa niverina mananaina, aza matahotra intsony efa vita ny ady tamin'ny fahotana, niantoka an'izany 100 isan-jato Kristy. Aoka ho tahaka n'ilay voafonja izy, tsy ho tahaka n'ilay voafonja isika, efa afaka tamin'ny fahafatesany Kristy, ianao koa tokony hivoaka amin'ny sehitra ny fahafatesan'ny ota, aza mijanona intsony. Aoka ho tahaka n'ilay nandevoziny zava-mahadomelina isika, na tsy aro fanafahana ka tonga tompona ndraikitra tsy amin'ny tenany ihany, fa nanafaka ny hafa koa. Aoka ho tahaka n'izay rehetra ambany fahasoavana isika, ka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy amin'ny faneriterena, fa ny fifaliana sy ny fahavononana tanteraka. Anio aoka isika anontany ny tenantsika manao hoe ahoana ny fomba anehoako ny fahaveloman'i Kristy eo amin'ny fiainako? Ahoana ny fomba anehoako ny fahaveloman'i Kristy eo amin'ny fiainako? Amen. Hivavaka isika. Tompo, mampisaintsaina anay ny fahavelomanay ao aminao, ny teny izay nozaraina teo. Matoky izahay, fa noho ny asan'ny fanahy masina dia tonga olona tsy feno tahotra manoloana ny fahotana sy ny fakapanahy, fa olona vonin-kandresy ary ampiatra ny fahefana manoloana ireny fakapanahy sy fahotana ireny. Tena nitsakitsaka an'ireny izahay Tompo, ary ny mpanjaka ny ota dia efa resy,
misaotra noho ny fahavelomanao Kristy. Veloma izahay amin'izao sisa izao, mba hajoro ho vavolombelon'ny fahavelomanao tokoa amin'ny teny, amin'ny asa. Mety hoe ny farana ny loha hevitra tamin'ity androany ity, velona ianao Tompo, fa izany loha hevitra izany dia ho tonga fiainanay ary ho hainay koa ny manambara ny fahavelomanao amin'ny manodidina anay na iza na iza. Misaotra anao Tompo mihaino ny vavaka sandratray, ho anareo tsy salama zanaky ny fiangonana na hatrany ampitan-dranomasina miara mivavaka eto, na any amin'ny toeram-pitsaboana na eny an-dalambe na any amin'ny tobim-pifoazana. Misaotra anao koa mitsidika ireo miaritra fanaintainana na izay tsy fantatra iakory azy. Mankasitraka amin'ny ampiononanao ny manamanjo rehetra, ampatsivanao ny fanantenana velona ao amin'ny Kristy nandresy ny fahafatesany. Misaotra anao sahady hialohanay amin'ny sarotra mety hatrehanay amin'ity tontolo andro ity, ny sarotra eny amin'ny fitsarana, ny sarotra ara-ankonana, ny sarotra ara-piaramonina, ny sarotra any amin'ny toeram-piasanay, ny sarotra any amin'ny toeram-pianaranay. Ireny Tompo dia alamariny ny teninao, fa velona ianao ary miaraka aminay hitondra fandresena ho anay. Tononay aminao ny firenenay, apetraka eo am-pelantananao ny fiangonanao manerana ny tany, andrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy hatrany ampitan-dranomasina. Jesosy faly izay mampiombona ny vavaka sandratray amin'ilay vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny fanantenana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Mandiana fahavelona ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.